Andinika ny teti-bola-panjakana 524 ny anivon'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay nanomboka ny talata lasa teo. Mampatsiahy nefa ny mpikambana teo amin'ny kongresin'ny tetezamita izay mivondrona ao amin'ny AMCT fa mbola misy ny trosan'izy ireo amin'ny fanjakana. Fanadidina. Mampiakapeo ary mitaky ny tokony anefan'ny fanjakana ny tambikarama sy ny tombontsoa mbola voarain'izy ireo ny mpikambana tao amin'ny kongresin'ny tetezamita izay mivondrona ao amin'ny AMCT, ancien membre du congrès de la transition. Raha ny fanambarana nataon'izy ireo dia efa tafiditra ao anatin'ny teti-bola fanitsina 424 ny teti-bola ho amin'izany kanefa hatreto dia mbola tsy voarain'izy ireo izay zomizay. Miantso indrindra ny anefan'izany aingana mpikambana tao amin'ny kongresin'ny tetezamita. On tapitra ity taona 2014 ary farana toy izany koa ny fampiasam-bola-panjakana amin'ity taona 2020 sy 2020. Koa miantso ampanajana ireo mpitondra fanjakana mahefy izay amin'ny andoavana fahafatarany ny 1 oktobra 2020 sy 2020 izao ireo vary mangatsika tsy voalo. Fanajana ny teti-bola fanitsina 2014 isan'ny mangarara isiany mangarara amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka sy ny fanajana ny ara-drariny. Anday ny fepetra rehetra amin'ny fandoavana ireo vary mangatsika amin'ity taona 2020 sy 2020. Tao anatin'ny fanambarana ihany koa dia manao antso ny sy ny fampihavana-pirenena mikambana teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita manana ny heveriny endrika hitondrana amin'ny fampihavana-pirenena izy ireo. Ny fampihavana-pirenena aminay dia tsy tokony anjaran'olona vitsivitsy ihany no miandraikitra anazy io fa ny teratany malagasy rehetra. Ka aminay zany tsotra be no andikanay an'izany fampihavana-pirenena na hoe réconciliation nationale. Raha voatsapan'ny vahoaka 20 tapitrisa eto Madagasikara fa misy ny fitsinjarana ny fampivoarana tsy mitanila eto amin'ny tany sy ny fanjakana misy ho azy ny fampihavana-pirenena. Ka aminay zany ny sin'izay mba mipatatra any amin'ireo olona tsirairay eto amin'ity firenena izay mba matsapa koa ny any amin'ny faritany matsapa ny avy any atsimo sy ny avy any andrefana ny atsinanana sy ny avaratra fa tonga hatrany aminy ny fandrosoana. Heveriny mpikambana teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita fa fotoana tokony handraisan'ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena ny ray aman-drenam-panary ny ara-drazana andraikitra izao ka ny fanamby apetraka dia ny tsisy ny fiverimberenan'ny krizy intsony eto amin'ny firenena.